Tokony hitady ny fomba itohizany rarahaboinina ny ministra teo aloha Ramonjavelo Valérie andresy lahatra ireo solombavim-bahoaka hiakarany raray nanivon'ny fitsarana avy na ny ACJ raha matsiaro madio hoy ny eo anivon'ny antoko tsara tafina. Ny momba ity ministra teo aloha ity izay eo ampelantanan'ireo solombavim-bahoaka amin'izao. Tsy makaiza le resaka haute cour de justice any ka maro no mangataka hoe avy ireo resaka droit commun any le lavatratria lasa misy impunité zany na ny sy maty manota rehefa avy ministra ianao. Raha ity resaka boiny ity zao dia efa miteny misy ny ministra Ramonjavelo fa hoe sy nanao ninina afaka miresaka tsara izy. Izao nefa ankehitriny zao raha vao sisy ny tribunal de lasa ohatran'ny mipetraka amboniny lohany eo hoe épée de Damoclès. Raha fa mananonanina zany izy mataotahorana de hoe alefanay io fa tokony ho izy raha tegna matoko tegna tsara de hoe alefasho ny tribunal, alefasho ny izy zany tokony tenany zay alefasho fa la izy moka zareo homme député indraiky izy mampiasa resaka inona moa procuration ary ny ministre tokony miteny tsara izy fa anao raiky vegny hitondra an'io zavatra mavesatry be io. Isan'ny naverimberiny teo anivon'ny pôle anticorruption ny fahafarany herinandro teo momba ity rarahaboinina ity fa tsy misy idirany Anny Rajoelina sy ny fianakaviany toy izay ihany koa ny prime ministre amin'ity trangana kolikoly fanapara-pahefana ity fanazavana izay mampitombona ny aya raha ny zava-misy hatrany am-piandohana no zoina. Asika mitady touriste hiditra maro amintsika ty amin'ny 1 million de ity le resaka avion ty nafaragny hoe ho atao io opération io azahoantsika ny manao vol internationaux na makany Europe na makany Asie ohatran'izay izy tao voalohany ohatran'ny mampieritreritra ihany zany hoe zavatra projet be tsara zany no lasa hoe tsy fantatry ny zareo ao ambony atraiza le fantatry ny atraiza tsy fantatry ny sao de zay koa mety atao koa zay mety tsara koa zay ho an'le olo hoe tonga de vodio ensemble na izy koa hoe tsy fantatry koa hoe asianareo any koa io raha za izy aloha de leoko za tena hoe magnadio tena hoe amin'ny resaka tribunal misy ahitanan'le hoe izy ny tena diso to amin'ity zavatra ty. Ravitrana joro andanimbolam-bahoaka fotsiny hatreto ny fitsarana avy na ny ACJ fa tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy raha ny fanazavana. Olana na amin'ny reto solombavim-bahoaka amperinasa na ny teo alohany miantona hatrany ny dossier noho ny tsy fahatratrarana ny vato atsasa-manila mihoatra ka nampitondra ambony ireo filohana andrim-panjakana sy ny mpikambany eo anivon'ny gouvernemanta voaroroy amina raragoavana dia miantona avokoa raha tokony zay indrindra iverenantsika eo mihitsy zay satria vo tsy ela zay no nampahafantarana misy an'le paikady izay tokony efa mianatra amin'ity taona 2024 ty raha tsy diso fa ny aloha izay aloha mety ho betsaka sika ny manontany any atokantrano hoe fa inona le CSI ny efa malala koa tsy maninona fa mafisitsika ny fahalalana zay ny mampiavaka ty fandarany ty de izay ngamba ny anomboaka azy talera sitraka hoe afaka ampatsahivina aveo hoe inona marina le CSI na ilay komity mitandro ny fahintsina. Ny tompoko ny komity mitandro ny fahintsina dia ratsa mangaika ny fiadidinan'ny République anana andraikitra zay tendren'ny lalàna izy ary ao anatin'izany isan'izany andraikitra napetraka amin'izany ny fiantohana ny fahaleovantena nyreo afatra miady amin'ny kolokolo rehetra ao anatin'izany isan'izany hoe andraikitra amin'ny fiantohana ny fahaleovantena ny rafitra miady amin'ny kolokolo dia ny CSI no mitarika ny fandraisana ireo lehibe ny rafitra miady amin'ny kolokolo zany hoe ny directeur généraux na ny coordonnateur ny PAC. Isan'ny asany ihany koa dia ny manao ny tombana sy ny fanaraha-maso ny asa atao ao anatin'ny ady amin'ny kolokolo zany hoe ady amin'ny kolokolo sy ireo rafitra mandrafitra azy. Anisan'ny asa ataon'ny komity mitandro ny fahintsina ihany koa ny manome tolo-kevitra momba ny ady amin'ny kolokolo ho an'ireo sehatr'asa-panjakana rehetra na sehatr'asa tsy miankina fanjakana ka mahakasika fahaiza mitantana sy ny ady amin'ny kolokolo. Anisan'ny asa lehibe anankiray koa apetraka amin'io komity io ny fampiroboroboana ny rafi-pirenena momba ny fahintsina ary ao anatin'io rafi-pirenena momba ny fahintsina io dia ao hitao daholy manomboka hatrany amin'ny parlemanta ny mpanatanteraka ny
reo rafitra mpanaramaso ny fitsarana ny fiarahamonim-pirenena ny nareo aty amin'ny serasera ny media zany hoe raha zay rehetra mandrafitra ny rafi-piarahamonitsika zany a dia isan'ireo ao anatin'ireo rafi-pirenena io daholo zany hoe io le atao hoe système national d'intégrité koatran'izay mintsomba tiako tenena le tolo-kevitra zany manome tolo-kevitra ozy ho an'ireo rafitra rehetrarehetra reo zay le hoe mampiroborobo ahoana ny ahafahany manao an'le izy mampiroborobo an'izay rafi-pirenena izay ao anatin'izay any aiza ho aiza mety hoe fetran'le fandrindrana ny asan'ireo rafitra rehetra miady amin'ny kolokolo ireo misy fetrany any ve satria mety misy alaim-pana hoe afaka mibaiko ny asa ankapobeny le rafitra miady amin'ny kolokolo ohatra hoe mibianco ny pak ave ny CSI atraiza zany le fetrany mila tsindrina asiana tsindri-peo hoe manana faly ovantenany daholo ireo rafitra ireo ny CSI de natao andrindra fa tsy mitsabaka any amin'ny asan'ireo olona reo izay indrindra mahatonga azy hoe miantoka amin'ny fahaleovantenan'ireo ratsana miady amin'ny kolokolo rehetra ireo akoatran'izay nanao niresaka hoe tombany ianao teo anjara andraikitry ny CSI manahoana zao ny tombana farany amin'izany resaka tontolo ny ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara zany ary indrindrandrindra moa nahatonga anareo hoe andao anao tetikady pirenena mihitsy amin'le na anavao le tetikady pirenena mihitsy iadina amin'ny kolokolo ny tsana mariatina ho antsika izay mijery sy mieno ngamany de hoe paikady pirenena fahatelo ity paikady ity paikady moa tsy maintsy misy fetra ao anatin'ny fotoana ihany satria ny fanaovana kolokolo mivoatra ary tsy maintsy mivoatra miaraka amin'izay koa ny ady atao aminy raha tsy zany tsika de ohatran'le bitro sy ny sokatra izay manao korsa ka manjary taritsika raha ohatra ka tsy manaraka an'izay fivoarana zay ny paikady pirenena farany dia paikady nasionaly moa zany fiteny azy momba ny ady amin'ny kolokolo dia nanomboka ny taona 24 ka hatramin'ny 5 de rehefa tapitra zany ny fetran'io 5 io amin'izao fotoana izao de tsy maintsy namola volontsika paikady vaovao zay zany ny antony nanaovana an'le paikady vaovao ary rehefa manomboka manao an'le paikady vaovao tsika de tsy maintsy nanao tombana mba hahafantarana hoe inona moa zany ny vokatra azontsika teo inona ny zavatra tsara ka tokony toizana inona kosa narefrefo ka tokony ho amafisina ary inona ny tena tsy nety ka tokony ahitsy zay le tombana atao de zay le asan'ny komity mitandro ny fahitsina tsy ny komity mitandro ny fahitsina nefa nanao an'io tombana io fa natao tombana nisy mpanamahay zay nanao an'io tombana io de zay nazahoantsika n'le valiny betsaka ny tolo-kevitra no meny tao anatin'izany ary de ny raisy nyty paikady pirenena vaovao ity daholo zany ireny tolo-kevitra ireny de marina tsy maintsy natao mirindra amin'ny zay zava-misy eto amin'ny firenena zay tongafana mantsy hoe nanahoana ny hemitra avetsika amin'le ady amin'ny kolokolo sa mba nisy fivoarana ihany tao anatin'le paikady teo aloha nisy fivoarantsika satria afaka nametraka ny rafitra tsika zany ady amin'ny kolokolo zany ny tena tanjona de mba hiverenany zay zavatra niala tao amin'ny fanjakana hiverina ny anatin'ny kitapom-bolam-panjakana nasoavana amin'ny be sy ny maro anasoavana amin'ny fiarahamonina napetraka ny agence de recouvrement des avoirs na ny ARAI de io rafitra io zany nomba natanteraka ireo didim-pitsarana mivoaka avy ao amin'ny ratsa-pitsarana miady amin'ny kolokolo ary izy matanteraka ny fanagejana manao fivarotana ary mameriny zany amin'ny kitapom-bolam-panjakana de zay le tena hoe tanjona zay no mahatonga ny ady amin'ny kolokolo hoe misy andraikitra lehibe misy fandraisana anjara lehibe any ady amin'ny kolokolo amin'ny fampandrosoana ny firenena ohatra manitikitika kely anao hoe resaka teo hoe resaka arabola le kolokolo ve tena resaka vola tokoa le sa hoe misy fanararota-pahefana sy tsindrio falavo sy na sisa le kolokolo sa faritana amin'ny resaka vola ihany tsy
resabola ihany kolikoly nitsoa fa fanararotam-pahefana mihitsy nle izy ka mahatonga hoe manararoatra-pahefana de misy tombotsoa zay tokony hiditra amin'ny fanjakana alainao manokana ohatra fotsiny tsika miresaka etra ohatra raha ohatra ka vola tokony hiditra amin'ny fanjakana de hifanarahanao moramora am'le olona tokony andohetra de kely be ny etra alainao ohatra hoa tsy izay ihany ny zavatra misy fa betsaka ohatra ny fanondranana tsy ara-dalàna reny arem-pirenetsika reny vola daholo ny ao ambadika izany rehefa tena jerena ary zay no ety manana ahafahana mampandroso ny firenena rehefa avy eo anahoana am'izay le paikady pirenena vaovao ohatran'izay nitenentsika zay hoe mbola misy tokony amboarina le ady amin'ny kolikoly sy ny sisa ohatrohatry ny ahoana le izy tiako amarinina aloha mbinitsoa alohan'ny resantsika hoe inona moa zany ny tena ao anatin'le paikady vaovao de tiako olazaina le izy hoe nanahoana moa no nanaovantsika n'io paikady io paikady io a de tena nangalantsika ny hevitry ny teny fotony izy io ary ny hevitra avy any fotony no namola volantsika ny paikady io nandeha tany amin'ny renivohim-paritany anakenina nanao an'io zavatra io ary nandray anjara tao avokoa ny sokajina asa ny sehatra asa rehetra na ny miankina na ny tsy miankina na ny mpamatsy vola raha nisy nandray anjara tao anatin'izy io de zay ny mba hahafahantsika manana zany hoe ay tena mifanaraka am'le zava-misy eto ny firenena le paikady napetraka anisan'izay zavatra zay tsika moa tsy maintsy maka ihany ny hevitry ny manahoana ny fivoarana misy era-tany satria tsika tsy hoe mitokamonina ka hoe ady mikolikoly mifandray amin'ny any velany ary rehefa sanatria misy reny fanondranana reny de any velany de mila mififandraisana amin'ny any velany tsika manao an'izay zavatra zay de nanaraka ny torolalan'ny unodisi tsika tamina mola volan'io zany hoe inona zany ahoana ny ahafahantsika hiara-iasa amin'ny tany hafa rehefa ilaina tokoa zay zavatra zay ohatra fotsiny tsika napodiny reny zavatra naondrana atsokosoko reny de mila mifanaraka tsara de mila fantatra hoe inona ahoana ny lalàna mifehan'za zavatra zany anisan'ny zavatra ihany koa hoe ahoana moa no nanaovantsika n'io zavatra io amin'ny zavatra vaovao hita zany de anisan'ny lesoka hita tamin'ny paikady teo aloha de tsy nisy le atao hoe rafitra fanaraha-maso sy fanaovana fanombanana am'izao fotoan'izao tsika zany de nametraka an'izay zavatra zay anisan'ny lesoka ny tenenina tao anatin'izay koa hoe lesoka tamin'ny tsy nahazotsika ny tam'le paikady teo aloha de hoe tokony satria tsika nakatoa fifanarahana iraisam-pirenena ary rehefa makatoa an'iny ianao a firenena iray de manana andraikitra ianao apiditra zay zavatra ao anatin' reny ao anatin'ny lalàna velona eto amitsika zany zany anisan'ny tolo-kevitra azo taminy hoe inona lesoka kely tam'le zavatra nisy teo aloha de zay angamba ny ataoko hoe tena zavatra lehibe anisan'ny zavatra nataotsika koa tamitsika namola volan'iny paikady iny a de nataotsika zany a hoe satria misy ny fanaraha-maso misy ny fanombanana de mba tena asa tonga de azo tsapaitanana azahoana vokatra zay ny tena tanjotsika ao anatin'le izy zay zany ny zavatra mahasamihafa n'le teo aloha sy ty vaovao ity nyteneninao teo hoe tam'le paikady teo aloha ohatrany hoe nametraka andreo rafitra samihafa miady amin'ny kolikoly fotsiny sika tao anatin'izay mbola betsaka ny ohatrany hoe menimenina ny olona hoe indraindray ary misy miteny mihitsy hoe fandanimbola fotsiny fametrahana andreo rafitra reo fa le kolikoly memitombo ny tiako tenenina hoe misy tena hoe paikady manokana mihitsy ve ahafahana hoe ohatrohatry ny ahoana zay hoe azo tsapaitanana no resahanao teo zay a mba ahafantarany sy atsapahan'le olona hoe zay fa tena tsisy kolikoly tsony ohatra aty amin'ny fitsarana na aty amin'ny sampadrarany fananatany ohatra anisan'ny ho teneniko anao eo moa hoe inona ny tanjona stratégique
amin'io paikady vaovao io ampanaitretena tokoa ny lazana hoe nabetsaka raha ny ezaka natao tamin'iny paikady efa tapitra iny de fantatra manaiky ampaneitretena hoe tsy henony olona ny fiatraikany nanisy ary ny asa betsaka natao ary zay indrindra mintsony mahatonga atsika miteny eto hoe ny rafitra miady amin'ny kolikoly samy manany andraikiny daholo reo rafitra reo maro reo fa manany andraikiny ary tsisy azotsika hidivirana ny asa ataon'ireo tsirairay ireo satria ohatra hoe ny Bianco manao fanadiadiana izy manao fanabeazana izy fanabeazana ilaina manao fisorohana izy ny asa fisorohana ny samifina zay miady amin'ny famotsim-bola sy ny famatsina ny asa fampiororona ny tendrom-pitsarana pôle anti-corruption moa zany de efa fantatrareo hoe izy no misahana amin'ny fitsarana sy fanenjehana sy ny fitsarana andreo olona manao kolikoly ny arahivo ny resahantsika teo ngeda be ny andraikitra mipetraka aminy izy manatanteraka ny didy ary izy manao zay azahoana an'ireo zavatra rehetra very nangalarina tamin'ny fanjakana ka iverenan'izany ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana aty nary ny CSI de manao fanombanana satria tsy ireo olona milalao eny ambony kianja ireo akory ny anao fanombanana ny tenany fa tsy maintsy misy rafitra anankiray manao ny fanombanana de ny CSI manao an'izay zavatra zay ny CSI lazaiko taminareo teo hoe inona moa zany le tena andraikitry ny CSI zay le tiako tenenina hoe chaîne zany ireo rafitra ireo samy manany andraikiny daholo ary tsisy azo ielana tsisy azo hoesorona tsisy azo ampivadina zay zany le tiako tenenina am'le izy de raha ohatra tsika miresaka hoe kely ny vokatra teo manateny tsika mitindray mitoraka ty satria nolazaiko teo hoe ty paikady ty de natao nampiasaina an'izay le hoe approche gestion axée sur les résultats ny tanjona stratégique voalohany ty paikady ty de hoe fanafoanana ny tsy maty manota mampimenomenina atsika le tsy maty manota io ao ny sakana araky ny lalàna ohatra manao mise en accusation tsy anjara ny rafitra aty amin'ny miady amin'ny kolikoly eny manao mise en accusation efa misy rafitra manao an'le izy tompony andraikitra ka rehefa tsy vita zay mise en accusation zay de tsy afaka mitsara tsy afaka mandeha ny fitsarana misy ihany koa reo mpiasam-panjakana maro ao be da be ny mpiasam-panjakana ambony zay mila fahazondalana vo azo enjehana tsy afaka manao ininina eny fa nalalana raha miteny hoe ny Bianco de afaka mieno ny olona rehetrarehetra zay ahihina nanao kolikoly tsy afaka mihetsika ny Bianco rehefa miteny reo olona reo hoe zay mila autorisation de poursuite vo azo enjehana ny Bianco nefa tsy manao fanenjehana fa mitady miprofo mitady hoe ahoana manangona miprofo izy manao fanadiadiana de lasa ohatry miady zany le lalàna samy mampiasa ny lalàna arakaraka zay eritreritra misy azy de zay kosa angamba tsy azony ho tenenina hoe ny rafitra miady amin'ny kolikoly ny tena zay tsy miala andraikitra ary matoa napetraka hoe miady amin'ny tsy maty manoto tsika de mitady fanavozana tsika hoe ahoana ary no ahafahatsika manatsara an'izany zavatra zany fa afaka manao tolo-kevitra mikasika an'izany ihany ny CSI araka ny nambaranao teo hoe reto misy lesoka mihitsy ty lalàna ty fa tokony atao an'izao tokony atao an'izao de manao tolo-kevitra tokoa tompoko ny CSI ary ao anatiny ty le paikady vaovao ty de isy ny atao hoe zanabondrona anatanteraka an'izay miady an'izay tsy maty manota zay ao anatin'io no jerevana ny lalàna rehetrarehetra zay mila fanovana de anisan'izany zany zavatra zany le atao hoe sakana tsy afahana manao an'le fanenjehana tsy afahana manenjika de tuisika an'le izy ngamba tonga de reko izay le tanjona stratégique voalohany fanafoanana ny tsy maty manota
ka ny tena tanjona ao anatin'io zany de tena hosazina enjana zay manao kolikoly zay ny tena tanjona fisazina mihoatra n'le efa misy am'izao fotoana zany atao mafimafiposa hoe tsy hoe enjana zay zany hoe raha tiatsika tenena tsy hoe iova akory ny lalàna fa io lalàna atsika io nge anisan'ny farany tsara fa mila ampiarina io le fampiarana zany le fampiarana no ilaina mampahenjana an'le izy fa tsy hoe ilaina hovaina am'izay lafin'izay le lalàna fa any am'le fampiarana zany hoe raha misy le sakana hafa tsy ahafahana mampiatra an'io ara-dalàna de zay ny le tiatsika hiaviana ny tanjona stratéjika faharoa de mifampirosiana ny fomba fiasa mampandray andraikitra ny tsirairay zay le teneniko anao hoe ny rafitra miady mikolikoly de mitarika an'le ady fa kosa tsy maintsy fiarahamonina ray manontolo no mandray anjara de mameny vaovao fantatritsika fa niady mikolikoly ane zavatra atao fanarahana maizimaizina tsisy malaly de mila le zay le fampitabombo ao zay mba hahafahany le rafitra tena miasa tsara sy manakana ny fanaovana fandikan-dalàna ahoana ny fomba andrasen-dahatra nyty olo-pirenena malagasy matahotahotra sy tsy mahazo antoka ty raha matotale ao anatin'izay hoe ampandraisina andraikitra zay ampandraisina andraikitra izy de misy ao lalàna anankiray miresaka momba ny fiarovana an'ireo mpitoroka ohatra ohatra nefa nisy moa zay efa nisy izy fa mbola tsy lany efa natao le izy fa mbola tsy lany de mbola tafiditra anatin'ity paikady vaovao ty zay zavatra zay le hoe fandikandara fiarovana mpitoroka zay de tiako tenenina kely eto ihany le izy mba tsy ampirorosaina atsika hoe ny olona rehetrarehetra manala baraka any anatin'ny tambazotra any ve de ho arovana daholo antsy zay le izy fa misy fepetra tsika ozy ako nakato fifanarahana iraisam-pirenena ohatra ny fifanarahana iraisam-pirenena ny convention ny Nations Unies nanao tsika ny convention SADC convention ny Union africaine samy nakatoavitsika daholo zany ary zany fifanarahana iraisam-pirenena rehetra zany de miaro mpitoroka de miteny aho eto hoe manisy tsindri-peo aho hoe tsy mpitoroka miteny ny zavatra tsy marina akory no arovana fa misy fepetra apetraka reo fifanarahana ireo de ozy izy hoe raha ohatra ianao ka mitoroka de tsy maintsy zavatra efa misy teneniko amin'ny teny frantsay de lako tsy mitopoka soupçon raisonnable efa misy ahihina zany ao hoe tena efa misy tokoa fa akatsa tsisy ara-tsi-panana inaovanao an'io karaha tondromolotra anaratsiana olona tsy izay mihitsy le izy fa ataonao deux bonnes fois zany io zavatra io de ny fahatelon'izay le fipetrapetraka izay fanarahany iraisam-pirenena zay de hoe tsy mandray tombontsoa amin'io fanomezam-bolo vao ataonao io ianao na kely ary ka raha ohatra ianao midila am'izay fepetra anankitelo zay de fa tsisy ny fiarovana anao ary tiako tenenina tokoa hoe fitorohana tompona andraikitra no atao ahitana marina le fitorohana ngeny antony anaovana an'le izy de mba ahafahana manao blocage mba tsy siny fandikan-dalàna izay mety hitondra ambana ho an'ny tombotsoany rehetra na hoe fandikan-dalàna mba tsy iseo mihitsy le fandikan-dalàna zay ny anton'le fitorohana fa tsy hoe hitorotorokolona noho ny ara-tsi-panay de tiako lazaina eto raha hoe ao anatin'io lalàna atsika momba ny ady mikolokolo io ane de isaziny io lalàna io ny fanaovana fitorohana amin'ny karaha-tsi-panay amina zavatra tsy misy akory ary voasazy zany zavatra zany de zay zany le fiarovana de ny olona manao valibontana ihany koa no isin'zay hoe fiarovana zay satria ohatra ianao hoe raha mitoeram-piasana ianao manao an'izay valibontana zay mame vaovao ianao hoe misy an'izao atao mitoeram-piasanay de avy eo ianao voaroaka
de lalànatsika efa mitenen'zay raha marina le zavatra niteneninao fa tsy fanaratsiana fotsiny lalànatsika efa miteny hoe azo averina amin'ny asanao ianao raha nisy fanapaha-karama tam'izany averina aminao zay karama tsy nazonao zay raha nisy vola laninao tam'izay zavatra zay hoe nierovanao ny tenanao averina aminao zany zavatra zany le fiarovana tadavina zany fa tsy hoe fiarovana fantany an'le olona miteny zavatra tsy marina zay le tiako tenena vetivety fotsiny bianco zao a mampirisika ny olona anao fitorohana de indraindray no mamoaka tatitra ny bianco hoe reto azo raisina reto tsy azo raisina de ao anatin'le tsy azo raisina ny lasa kely ny saiko hoe mety ao anatin'ny voasokajy le tsy azo raisina ve zany reny hoe tsy mitombona zany le fitorohana izay atao ary misy sazy ve zany amenan'le olona manao fitorohana tsy mitombona sa ahoana ny mikasika an'izay mety afangaron'ny olona mantsy le izy tena entanina isika itoroka rehefa misy ny zavatra tsy mety tsy izay le izy mais bianco mila fatariny hoe kolokolo ve ty zavatra ty satria voafetran'izay ny fahefany ka rehefa tsy kolokolo le izy mety misy fandikan-dalàna hafa nge tonen'ny olona any de zay le ataony hoe tsy azo enjehanao amin'ny bianco le izy fa alefany any amin'ny tompona andraikitra zay mahefa tsy izay mihitsy zany le hoe inona le fepetra iraisam-pirenena mipetraka fa le fepetra iraisam-pirenena tsy azonao sarahana mihitsy le izy hoe natao amin'ny karatsipanà le izy angalana tombotsoa le izy tsy soupçon amin'ny tean'olona tsy azontsika sarahana zany reo fepetra telo reo mazavy zay de le tiako tenenina angambany le hoe tanjona stratéjika fahatelo zany le fampiroboroboana ny kolotsaina fahintsiana ifampizaran'ny rehetra le kolotsaina le fahintsinany efa inona moa zany fefy natoraly mba tsy hatongavana any amin'ny kolikoly ary tena zava-dehibe mihitsy ty zavatra ity le hoe fampiroboroboana amin'ny fahintsiana ary zay le atao hoe mbola any amin'ny karabolana ekizy de mba efa angatahana hoe mba kolokoloana am'izay fahintsiana izay mandra-patonga azy any amin'ny ambaratonga ambony zay zany le tiana ho tenenina zay le tanjona stratéjika anankitelo dikan'izay zany misy tolo-kevitra ihany koa mikasika an'le farany teo hoe mba jereo ny rafim-pampianarana sy ny fanavaozana ny rafim-pampianarana ihany koa nge ny tompoko ny fanabeazana de anisan'ireo sehatra lahara-pahamehana ao anatin'ity paikady vaovao ity misy anankifito moa zany reo sehatra lahara-pahamehana fitsarana fanabeazana fahasalamana ny fiarovana ny fananatany ny fitantanam-bolam-panjakana ny tanora sy ny fanatanjahantena de misy ihany koa seha-piarina anankifito izay natao lahara-pahamehana zany tsy milaza hoe tsy ao anatin'ny tso anaovana ininona ny sehatra hafa fa reo aloha zany araky ny fantatritsika hoe ny fotoana foy satria tetikady 520 soarivo hatramy 30 dikan'izay tsy maintsy manao lahara-pahamehantsika de le fiarin-karena lahara-pahamehana koa de ao ny fanondranana ady amin'ny fanondranana an'ireo biby sy ny zavaboary voaro ao ny volamena ny safira ny ledsi ny lavanily ny jirofo ny jony sy ny arena kibony tany reo arenan-dranomasina reo zany le sapy
secteur filière prioritaire satria mianga satria zay no betsaka tranga indrindra amin'le resaka kolikoly eto amintsika zany zavatra zany nazahoantsika an'izany tsy hoe ny rafitra niady tamin'ny kolikoly nanolotra an'ireo zavatra ireo fa nazahoantsika an'izany hoe ireo no lahara-pahamehana dia satria ireo no nivoaka tany amin'ny fakakevitry fotony hoe ireo zavatra ireo no tena mamely antsika ireo dia ireo no natonga an'ireo ho lahara-pahamehana. Dia raha tonga ary zao ny taona 2024 dia ohatrany ahoana zany le tanjonandrasana amin'izany taona 2024 zany engany mba tsy ho diso fanantenana ntsony ny olo-pirenena mihoatran'le fivoizana hoe hiady amin'ny kolikolytsika tonga ny 2024 mbola misy lesoka ihany io mo mintso tsy misy hoe tia mitateraka manao ny ezaka rehetrarehetra tsika ary ny tanjotsika dia hoe ena be da be io kolikoly io ny vinatsika raha tonga ny taona 2024 dia mba honosy anjakan'ny fahintsina i Madagasikara ary mba tsy hosakana intsony ny tsy hosakana ho an'ny fandrosoana lovainjafy intsony ny tanjo ny tambanjotra sy ny tsy maty manota zay ny tena tanjotsika zay le vinatsika amin'ny taona 2024 dia zay mahatonga atsika hoe tena miady amin'le tambanjotra sy kolikoly miady amin'ny tsy maty manota mba hahatongavatsika amin'izay mba hisy dingana lehibe zany amin'io tonga ny 2024 sy 2024 e zay zavatra ataotsika ary dia tena hoe aprosiana isika rehetrarehetra satria tsika rehetrarehetra zao amin'ny andraikitra misy atsika no tompona andraikitra ary zay le tanjona stratéjika faharoa hoe miara-mientana isika rehetrarehetra mba anao zay tandrifatsika amin'ty ady amin'ny kolikoly ty satria tsy ho vitan'ny rafitra miady amin'ny kolikoly reny io tsika zao anisan'ny lalàna apetrakitsika ohatra ny lalàna miady amin'ny kolikoly dia miteny hoe any amin'ny sehatrasa-panjakana rehetra dia tsy maintsy asiana rafitra anatiny hiadiana amin'ny kolikoly anisan'ny lalàna ova itsika zao zay zavatra zay mba ho tena afaka manao an'izay asa zay reo le rafitra anatiny miady amin'ny kolikoly eny amin'ny sehatrasa-panjakana rehetra eny amin'ny tsinjaram-pahefana dia zay zao le zavatra tena anisan'ny zavatra ataotsika hoe mba hanana ny tena hoenti-manana reo rafitra ireo hiadiana amin'ny kolikoly mba tena ho afaka izy na io na ara olona na araka fahaiza manao na araka materialy dia tokony homena andry zareo reo zavatra reo mba tena hafana hiady amin'ny kolikoly na rehefa miara-mientantsika rehetrarehetra dia manantena fa hanana vokatra tsaratsara kokoa. Ndresaka anao te hoe irotsana manokana le fanaraha-maso ny fampiarana ity tetika ty afaka azavainao misimisy kokoa ve ohatrohatrany ahoana zay rafitra manara-maso zay tiako tenenina angambana hoe tokony teneniko tany amin'ny voalohany indrindra misy ny drafitra zay napetraka anaovana ny hitarihana ny fampiarana nyty paikady ity tena mampiavaka nyty paikady ity dia ty paikady ity ny paikady voalohany nakatoavy ny filan-kevitry ny ministra ary dia ny filan-kevitry ny ministra ihany koa no nametraka n'izay rafitra anaovana ny fanaraha-maso ny fampiarana azy ary ao anatin'izay rafitra zay dia manana komity mpitarika atsika amin'ny fampiarana nyty paikady ity io komity mpitarika io dia tarihana andriamatoa premier ministre lehibe amin'ny gouvernemanta sy ny filohan'ny komity mitandro ny fahintsina dia ao anatin'izay ihany koa dia misy ny zanabondrona anankitelo zay mifandraika amin'ny tanjona stratéjika tsirairay zay voatentsika teo dia samy manany andraikiny reo ohatra hoe le zanabondrona miady amin'ny tsy matomanota zao dia zareo amin'ny ministera amin'ny fitsarana no mitarika azy io moa copilotage iarahana mitarika le izy miaraka amin'ny komity mitandro ny fahintsina ny zanabondrona momba n'le fiara-miasa
le fiara-miasa tompon'andraikitra nyresahana teo dia zareo amin'ny primature ny ao amin'ny primature mitarika azy a de manaraka miara mitarika azy eo ihany koa ny komite mitandro fahintsina am'ty le hoe fampiroboroboana ny fahintsina ity ihany koa tanjona stratéjika fantelo de zareo amin'ny primature manao azy a de ny CSC no miara mitarika azy aminy maninona moa hoe ny primature satria Andriamatoa lehibe en gouvernement prime ministre lehibe en gouvernement de izy no filohan'ny setrasampanjakana rehetrarehetra de mitsotra fotsiny hoe satria izy ny lehibe ny administration publique de izy a no manana fahefana afaka mampirisika kokoa zany an'izay a fampiarana izay zay mahatonga ny hoe maninona no atao hoe primature no mitarika azy de misy le komity fantelo ao anatin'io fampiarana io le hoe komity momba ny fanaovana tombana satria CSI moa zany manana ny zay andraikiny zay tena meny lalàna azy zay hoe anao tombana ny ady amin'ny kolikoly de ny CSI no mitarika azy a miaraka amin'ny primature ihany koa de ny tena ataony io zany de manara-maso nandao izy cadre de suivi évaluation ary efa misy tsy maintsy misy tondro zany ahitana hoe tena mandroso tokoa hoe le asa ary io tondro io de tena tondro mampiseho hoe inona le fiatraika an'le ady mikolikoly tsy hoe tondro mijery hoe miteny ny anankiray hoe nanao fanentanana zay de tondro miteny fotsiny hoe vita le fanentanana fa le tondro zany de hoe indicateur d'impact inona ny fiatraika an'izay zavatra zay a tao anatin'le fampiarana an'le ady mikolikoly de anisan'ny zavatra tsara tenenina zany hoe ity komity mpanara-maso misy manombana ny ady mikolikoly ty zay a de tsy maintsy mivory farafaratsy indray mandeha isaky ny enim-bolana ary am'izay zany ny antony anaovana an'izay de mba hahafahana manintsy raha toka misy zavatra intsy eny antsefatsefany eny de zay ny anton'izay zavatra zay ary raha ohatra izy ka mila mivory alohan'izay anelanelan'izay am'izay fotoana eritreretiny fa tokony anaovana azy de manao izy de afaka mivory izy am'izay fotoana zay de anisan'ny zavatra tena mampiavaka nyty paikady ty de misy ny atao hoe comité multi-acteur zany hoe andraisan'ireo a mpandray anjara mpiantsehatra rehetrarehetra ary io comité de multi-acteur io a dia mba hahafahana mampiroborobo ny fangaraharaana ao anatin'izany fampiarana ny ady mikolikoly zany de afaka mijery izy a manara-maso manahoana ny fampiarana an'le paikady de mame izy tolo-kevitra hoe ato kosa ohatra ny hitanay hoe misy tsy mety a de manome tolo-kevitra izy moa ny ao anatin'izany komity zany ny ao anatin'izany komity zany de misy avy amin'ny misy parlementaire avy amin'ny assemblée nationale avy amin'ny sénat misy ireo rafitra mpanara-maso ao ny IGE ny CDBIFA reo rafitra mpanara-maso reo de ao ihany koa ny fiarahamonim-pirenena ao ihany koa ny sehatra tsy miankina ny secteur privé izay mahatonga an'le hoe isika rehetrarehetra tompoko de tompon'andraikitra am'ty ady amin'ny kolikoly ty de manentana atsika andray an'izay andraikitra mifanandrify amintsika tsirairay avy ia ndresaka an'le sehatra tsy miankina ianao aiza ho aiza ny ndeha ataotsika hoe ny firesahana bebe koa sehatra tsy miankina ao anatin'ity paikady ty satria ny tanisatsika teo saika ny akabeazany saika rafim-panjakana daholo na ny resaka fanabeazana fitsarana ny fananatany sy ny sisa sy ny sisa ohatrany tsy miombokevitra mbintsoa am'izay dahoary satria am'ireo sehatra rehetrarehetra reo raha ny teneniko teo de rafitra mipetraka fotsiny tsy mbola nanome ako reo zay reo le mpitarika an'ireo komity reo no ametra hoe iza moa zany mpisehatra ao anatin'ny komity tsirairay
ary de tsy hoadino am'izany reo sehatra tsy miakina ireo fa misy andraikitra lehibe sahanin'izy ireo ao anatin'ity na ny fanabeazana fotsiny ary isika ty amin'ny seraserany hoe manana adidy lehibe anabe anao an'izay ampiroborobo an'izay fahintsina zay tsy ny ao amin'ny ady amin'ny kolokolo ihany ny anao an'izay fa isika rehefa miresaky tsika amin'ny fahita lavitra miresaky tsika amin'ny vata fandraisa radio onjapeo de afaky tsika mampita an'izay hoe inona ny atao hoe fahintsina tokony ady amin'ny kolokolo tsika rehetrarehetra zay mahatonga ny hoe ny olo-pirenena tsirairay de manana andraikitra am'ty ady amin'ny kolokolo ty tompoko zany hoe le paikady nationaly io ve io ihany ve le ampiarina ohatra hoe bianko zao manana ny azy manokana ny sy ny rafitra hafa manana ny azy manokana miainga amin'ny rafitra io ihany ve sa tena hoe manana ny azy manokana daholo am'le ady atao mihitsy zay mintsoma mahatonga azy atao hoe paikady nationaly ho atsika rehetrarehetra malagasy rehetrarehetra zay mahatsapatena va malagasy zany de nationaly ty paikady ty de atsika rehetrarehetra nanjara bianco de mapiatra an'le paikady ty manana ny andraikiny izy zany ao anatin'le fanaovana ny asany hoe manao izy ny fanady atiana manao izy ny asa fanabeazana manao izy ny asa fitsoroana de anatin'ty paikady ty zay zavatra zay de ireo rafitra rehetrarehetra reo de mapiatra nyty paikady ty daholy de manao ahoana indray ny voaingana kely nareo nitondra sosikevitra anatsarana n'le resaka fifidianana teo anivon'ny seni tafiditra ao anatin'le paikady ihany koa ve iny raha matotale eny tompoko ny paikady de milaza hoe izay zavatra hita fa misy lesoka tokony ho amboarina na misy fantsina tokony ho atao de fanatsarana no atao zay zany mahatonga ny komity mitandro ny fahintsina nanao an'iny hoe tolo-kevitra ho an'ny seni iny ny tsara hofantarina zany de hoe ny lalàna momba ny seni 2024 aotra roapolo de milaza hoe rehefa vita ny fifidianana anakiray de manao tolo-kevitra any amin'ny gouvernemanta na any amin'ny parlemanta ny seni mba hanatsarana ny fifidianana amin'ny fotoana manaraka ny teny taminao ateo hoe manao mame tolo-kevitra ihany koa ny komity mpitandro ny fahintsina mba hanatsara ny zavatra efa misy de na tsy aronanana andraikitra ny toy ny komity mitandro ny fahintsina de mba ahafahana zany mampiditra ao anatin'ny seni an'izay le ady amin'ny kolokolo zay ohatra fotsiny tentsika teo hoe ny artikla fahenina amin'ny lalàna 2024 aotra roapolo momba ny ady amin'ny kolokolo de miteny hoe tokony hanana rafitra anatiny hiadina amin'ny kolokolo ny sehatra asa-panjakana rehetra na ny sehatra nanitsinjara-pahefana koa de zany zao anisan'ny tolo-kevitra nomen'ny komity mitandro ny fahintsina ho an'ny seni hoe tokony mba isy zany io rafitra anatiny io ato amin'ny seni satria lazainy lalàna le izy de tsy nianina tam'izay zahay satria manana andraikitra koa ny komity mitandro ny fahintsina le nanao momba ny fanjakana tsaratatana de zay natonga an'le izy hoe name tolo-kevitra hoe inona ary anatsarana an'izay zavatra zay tolo-kevitra nomena zao de hoe menomenitsika hoe efa maninona moa le biancon tsy manenjika maninona mpaka tsy mitsara rehefa misy ny fandikan-dalàna any amin'ny fifidianana reo rafitra reo ange ferany lalàna ny fahefana ananany ary tsy ao anatin'le fahefana ananany zany ny fanenjehana na ny fitsarana ny fandikan-dalàna mikasika fifidianana ka tsy le ny fahefan'ny biancon sy mipaka zany de voafetra ao anatin'le lalàna momba ny ady amin'ny kolikoly
de mbola tsisy fitenenana mihitsy ny hoe mikolikoly any fandikan-dalàna any amin'ny fifidianana ane ka fa efandro zareo de anisany tolo-kevitra natao zany zany zavatra zany hoe rehefa tena hita le izy zany a de tokony mba homena fahefana reto a anao an'le izy a de tsy misy lalàna amboarina am'izany zavatra zany anisany zavatra tolo-kevitra natao tao anatin'izay nisy moa le tolo-kevitra tsy hoaro voatanisy eto daholy fa anisan'ny tenenina tamin'izay hoe mba ho mora vakian'ny olona mba ho mora ho azon'ny olona le lalàna mifeny fifidianana de mba hatambaro ao anatin'ny kody anankiray le izy accessible kokoa ny olo-pirenena ahafahany mahazo hoe inona ira misy an'izao de zao ka izy lalàna mifey azy anisan'ny tolo-kevitra ny metsika zany zavatra zany de anisan'ny tolo-kevitra ihany koa de hoe mba hamafisina tokoa ny fahaleovantenan'ny seni zay zany ny hoe mba tena mba ahafahan'ny olona zany zay zany mampitombo an'le hoe fitokisana satria nahita raha nabe ara tena betsaka kosa ny lo reo ezaka nataon'ny seni mba aprindra ny fifidianana eto amitsika nefa de misy foana le ahoana moa zany tsy miverimberina foana le tsy fanekenan'le izy dikan'izay zany misy zavatra tokony ahintsy na misy zavatra tokony amboarina kely atsarainao zany de am'izay mba mety tsaratsara kokoa le izy de zany le tolo-kevitra nomena nampidirina any amin'ny nomenan'ny seni de anisan'izany koa ohatra le hoe tena hoe éducation civique ahoana kay fa maninona marina eo politika any politika iny fa maninona ny olo-pirenena no lasa mitory tsy fatikisana zany le hoe tsy fandraisana anjara am'le lasa miraviravy-tanana tsika olo-pirenena de any zany le tolo-kevitra nomena hoe ahoana kay mba hahafahantsika manampy fifanampiana daholo moa fifanomeza-tanana daholo moa mba tsara zavatra de zay natonga ny komity mitandro fahitsina nanao tolo-kevitra tany amin'ny seni ny ndeha ataoko hoe ny faneho-kevitra mantsy hoe lasa ohatrany hoe mahazo vahana kely le manakihana ny fifidianana hoe io a raha fa nanatra sosi-kevitra ny CSI satria nahita hoe tsy nety le fifidianana nareo ve tsy mahatsiaro hoe lasa ohatrany hoe lasa ao anatina fandrika kely ara-politika am'le izy am'ireo zay tsy makasitraka ny fifidianana zay natao hoe io raha mansiasi fa matoa nanao sosi-kevitra de nisy tsy nahitsy ny fifidianana atao na nisan'izao le fifidianana tsy aizahoaiza zany ny karazana nde ataoko hoe nandrisika anareo hoe andao atsika anao sosi-kevitra natsarana le fifidianana mbola veriko foana zany hoe andraikitry ny CSI ary ny lalàna manome azy an'izay andraikitra zay hoe manome tolo-kevitra rehefa tokony anatsarana zay tsy ny komity mitandro fahitsina de ny fanatsarana ny tena tanjona ataony de nytiako mariana hoe ny komity mitandro fahitsina de miasa ao anatin'ny fahaleovantena tanteraka ka raha nanome tolo-kevitra izy de satria mbola misy mieno hoe ato misy zavatra zay le vilamy mitongilana de raha misy zavatra tokony ho atsarainy de atsaraina le izy tsy miandany amin'iza zahay tsy miandany amin'iza fa ity misy tolo-kevitra tsa araky ny fahitanay a izahay raha manao tolo-kevitra de efa manadiady meloa manao étude hoe inona daholo moa le zavatra niseho de inona moa zany raha ohatra tia ny olana misy inona ny vaolana tokony arositsika de zay vao manao tolo-kevitra de raha nanao an'ireny ny CSI de nytena nitanjon'ny CSI de hoe ahoana ny ahavitatsika mpanakiray mandroso makany fanatsarana n'izay misy zay le tanjon'ny CSI zany fa tsy hoe miditra anatin'ny hoe izany miandany izany tsy miandany tsy zay mahatonga nametraka an'le fanontaniana de zao tany am-piandohantsika nresaka hoe CSI ao ambany fiadidin'ny repoblika ohatrohatriny ahoana le hoe ao ambany fiahiny resaka ohatriny ahoana satria mety afangaron'ny olona hoe baiko avy any amin'ny filoham-pirenena any anivon'ny fiadidinany repoblika satria ao ambany fiahiny ny CSI aizahoaiza le tena fahaleovantenan'ny CSI no resantsika teo
fahaleovantena ny CSI ozy ianao efa maninona nareo ve regny zany tsy mamelo ve nareo hoe mamety tolo-kevitra ohatra de ohatra ny milaza hoe misy zavatra tsy mety eo de ozy manjenao hoe fanatsarana ny antony reny aiza ho aiza zay le fahaleovantena ny CSI zay ny tiako tenenina hoe rantsa mangaika ao anatin'ny fiadidinan'ny république le CSI le komity mitandro fahintsina de nyteny ato teo hoe miasa anatin'ny fahaleovantena tanteraka izy manome tolo-kevitra izy rehefa mahita hoe hay ato kosa zao ny tolo-kevitra mety manatsara ny ty toejava-misy ty le teneniko elatsiny no tenenako azy amin'ny teny frantsay hoe rattachement administratif no iarahanay amin'ny présidence ny république fa tsy rattachement opérationnel anatin'ny asa zay mahatonga anay miteny hoe manana an'le fahaleovantena izahay ao anatin'ny fanatanterahana ny asanay le rattachement administratif manko raha ohatra ianao rafitrasa-panjakana ka tsy manana rattachement ianao tsy mbola misy an'izay eto amitsika fa tsy maintsy misy rattachement foana io na amin'ny resaka vola na amin'ny resaka tsy maintsy misy foana le rattachement de zay le rattachement administratif zay a no iarahanay amin'ny amin'ny fiadidinany république fa tsy amin'ny fanatanterahana ny asa atao de mitovitovy am'izay ihany ngamba le hoe satria teo anivon'ny filan-kevitra ny ministra no nankatoaviny ity paikady ty ohatra amin'ny paikady rehetra ny premier ministre hoe ianao mbola eo am'le resaka komity fanaraha-maso de mitovy am'izay ihany tsy misy hoe misy tsindry avy amin'ny fitondram-panjakana fohy be mihitsy le izy amin'ny ankapobeny araky nazavaiko to mintsoa mahatonga amin'ny premier ministre lehibe en gouvernement tsy anatin'ny komity mpanara-maso izy fa anatin'ny komity pitarika ny fampiarana an'ty paikady pirenena ity rehefa tonga any amin'ireny sehatrasa-panjakana ireny ianao ka tsy ny lehibe no miteny hoe ataovy zao sarotra ho anao ihany aneren'le olona zay mahatsara n'andriamato premier ministre ao anatin'le izy satria la midina avy any zany le izy hoe izy ny lehibe any sehatrasa-panjakana rehetra ka rehefa anao ady amin'ny kolikoly any amin'ny sehatrasa-panjakana ianao de manamora n'le fanatanterahana an'izay asa zay le izy asa raha azonao le zavatra tiako ho tenena am'izay izy chef de l'administration de mora kokoa zany a le izy manome an'le zavatra tena atao hoe zao satria io komity pitarika io no manome toro lalana hoe ahoana no anatanterahana ny paikady io ka raha ady adina mikolokolo de tena ilaina zay zay zavatra zay afaka manana fahefana ndeha ataontsika hoe manolo-kevitra amin'ny fanalana olona ve na tompona andraikitra anankiray ny CSI raha hoe manao tsy mety na hoe tsy mahomby le tetikady nasaina nampiariny ohatra ny fampiarana ny paikady ty tompoka de iarahan'ny olona rehetrarehetra ka ny zay indray fifanarahany any amin'ny resaka asa zay zavatra zay ny sehatrasa-panjakana rehetra nge efa manana ny asany de ity ady amin'ny kolokolo ty manampy ny asa ataony de tsy miditra amin'ny fifanarahan'ny mpampiasa sy mpiasa ny CSI fa ny fampiarana ny tetikady no anjarany de zay mandrindra nireo le mpiara-misy ala rehetrarehetra izy ao anatin'ny fanatanterahana nyty paikady ty fa tsy manana fahefana hijeren'zany izy satria raha ianao zao andriamatombinitsoa ao anatin'ny fanatanterahana ny asanao tsy afaka hiteny CSI roa io a zay le izy hoe fifanarahana eo amin'ny mpampiasa sy mpiasa zany fanalana olona zany fa tsy hidiran'ny komity mitandro ny fahintsiny efa nazavainao teo ihany fa tiako verenina kely le hoe lesoka kely tam'le paikady teo aloha le hoe tsy de nisy tombana loatra fa ohatrany hoe nandeha fotsiny le firy taona iny folo taona sa mihoatra ny folo taona zay fa tena nisy tombana lehibe ampy ve le hoe enim-bolana isaky ny enim-bolana anaovana an'le tombana am'ty ndray mitoraka ty le teneninao teo vory isaky ndray mandeha isaky ny enim-bolana
mila mampianatra ny le olona aloha manao ny asan'olona de ny asa vitan'ny olona ny sehatra rehetrarehetra no tombanana de zay na tonga ny tena mivory izy indray mandeha isaky ny enim-bolana fa ny rafitra anaovana an'le fanombanana efa mipetraka ny tondro efa mipetraka efa ifanarahana de mivory izy isaky ny enim-bolana de nanampy ateo hoe mivory izy isaky ny enim-bolana fa afaka mivory izy am'izay fotoana eritreretiny hoe tokony ivoriana misy zavatra tsy mety ery satria misy foana fanaraha-maso mitoy de rehefa misy miteny hoe misy zavatra tokony ivoriana de afaka mivory izy am'izay fotoana